Lioka toko 7. Ny nahasitranan'i Jesosy ny mpanompon'ny ilay kapiteny. Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toriteniny rehetra izany, dia nankany Kapernaomy izy. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalany dia narary rehefa ho faty. Korahana hareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka loholon'ny Jiosy hankeo aminy hangataka azy mba ho avy ka sitrana amin'ny mpanompon'ny. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe, mendrika ny anaovanao izany izy satria tia ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa mby teo akaikin'ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka sakay izay hitsena azy ka nanao taminy hoe, tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafon-tranoko aho. Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy mendrika keo aminao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Koa hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko ataovy izao dia manao izy. Ary noho ny nahare izany Jesosy dia gaga taminy. Ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho ny tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo dia hitany fa sitrany ilay mpanompo. Ny nananganan'i Jesosy ny zanakalahy mpitondra tena taonaina. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany an-tanàna atao hoe Naina. Ary nanaraka azy ny mpianana sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mby teo akaikin'ny vavahadin'ny tanàna izy, dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka izay zanakalahy tokany reniny, sady mpitondra tena raha vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary noho ny nahitany vehivavy ny tompo dia honena azy ka nanao taminy hoe, aza mitomany. Ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izaho aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny, ary dia natolo ny tamindreniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe, mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika, ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. Dia ny ely teny jody rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ny nanirahan'i Jaona mpanombatisa tany amin'i Jesosy sy ny teny nataon'i Jesosy tamin'izany. Ary ny mpianatra Jaona nanambary izany rehetra izany taminy. Ary Jaona niantso ny mpianany roalahy ka ho aminy dia naniraka azy akany amin'ny tompo ana hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola misy hafa ao andrasantsika? Ary noho ny tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe, Jaona mpanombatisa naniraka anay hankaty aminao anao hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary tamin'izany oro izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina sy ny fanahy ratsy, sady nampahiratra ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe, mandehana ianareo, ambarao amin'ny jaona izao hitanareo sy renareo izao, mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazany tsara. Ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko.
ary rehefa lasa niraka Jaona dia nilazany Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe izay inona no nalehanareo tany anefitra? Volotara nozongozon'ny rivotra va? Sa izay inona no nalehanareo? Olona mitafy lamba soa va? Indro ny mitafy lamba soa sy mihinana zava-pi dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izay inona no nalehanareo tany? Mpaminany va? Eno izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Fa izy no ilay voasoratra hoe indro izao maniraka ny hirako ialohanao, izay amboatra ny lalako eo alohanao. Lazaiko aminareo, amin'izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy. Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory rehetra raha nandre dia nanamarina an'Andriamanitra, satria natao batisa tamin'ny batisan'i Jaona izy. Fa ny fariseo sy ny mpahay lalàna kosa nandany fikasan'Andriamanitra, satria tsy mananantona ataon'i Jaona batisa izy. Tahaka ninona ary no anoharako ny olona amin'ity taranaka ity? Tahaka ninona moa izy? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay mifampiantso hoe efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo. Efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy nitomany ianareo. Fa tonga Jaona mpanao batisa tsy nihinan-kanina na nisotro divay, ka hoy ianareo manana demonia izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ianareo indro olona fatra-pity hanina sy mpisotro divay, sakaiza mpamory rehetra sy ny mpanota, fa ny fahendrena dia hamariny ny zanany rehetra. Ny nanantonan'ilay vehivavy mpanotan'i Jesosy tao an-tranon'ny Simona fariseo. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy, ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alibastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivohany tanilan'ny tongony izy ka nitomany, dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary noho nahita izany ilay fariseo nanasa azy, dia nanao anakapo hoe raha mpaminany ity dia ho nahalalo io vehivavy manendry azy io sy ny toeny, fa mpanoto io. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe ry Simona, manan-kolazaina aminao aho. Dia hoy izy lazao ary mpampianatra o. Nisy roa lahy nanana ny mpampanana vola anankiray trosa. Ny iray nanana ny denari 500 ary ny iray kosa 50. Ary raha tsy nanan-kaloha izy roa lahy dia samy navelany. Ko iza moa amin'ireo no tia azy indrindra? Simona namalika nanao hoe ataoko fa le namoizany be. Dia hoy izy taminy marina ny hevitrao. Ary Jesosy nitodika nijery endra vehivavy ka nanao tamin'i Simona hoe hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho, nefa tsy mba nanome rano anasana ny tongotro ianao, fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasony dia namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka akory ianao, fa izy hatr'izay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nosoranao diloilo akory, fa izy kosa nanoso menaka manitra ny tongotro. Ary amin'izany dia lazaiko aminao, voavela ny elony be, fa be fitiavana izy, fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hoy izy tamin'ndra vehivavy, voavela ny elokao. Ary izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia nidresaka hoe iza moa tia no mba mamela eloka? Ary hoy izy tamin'ndra vehivavy, ny finoanao efa namonjy anao, mandehana somatsara.